Ambasi Madagasikara dia faly miarabanao indray amin'ity alatsinainy fa 8 ny volana aprily ity ary manona ny fiadanan'ny tompo ho an'ny tsirairay avy. Ny rapisodian'ny fahamarinana izay orenentsika androany dia ampitondraina ny lohateny hoe ny Tari-Dalan'Andriamanitra ho amin'ny fahombiazana. Ijerin'ny tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Timoty 1:4-5 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mazotoa hihevitra izany zavatra izany dia mikeleza aina fatratra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoana. Eo amin'ny fiainana dia misy ny fahombiazana fotsiny ary misy ny fahombiazana tsara. Ny fahombiazana tsara no sitrapon'Andriamanitra ao anao ary manana fanalahidy izany. Misaintsaina ny teny. Hoy Andriamanitra ao amin'ny Josoa 1:9 aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina, hitandremanao hanao arak'izay rehetra voasoratra eo. Ary amin'izany dia hahalavorary ny lalanao ianao sady hambinina. Mazava ny toromarika, azony eo am-bavanao ny teny. Saintsaino mandrakariva mba hahafahanao mihetsika amin'iny. Mario fa ny soratra masina tsy milaza mihitsy fa Andriamanitra hahalavorary ny lalanao. Hoy izy, hahalavorary ny lalanao ianao noho ny fanaovanao arak'izay lazainy teny. Manao arak'izay zavatra eritreretinao andro aman'alina. Toy izao no anambaran'ny Amplified Classique izany. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina, hitandremanao hanao arak'izay rehetra voasoratra eo. Ary amin'izany dia halavorany lalanao ianao ary hita ho endry sady ambinina. Ny tenin'Andriamanitra eo am-bavanao sy ao am-ponao arahana asa tsy tapaka dia mamokatra fahendrena, fanambinana ary fahombiazana tsara. Raha nahita izany aho fony zatovo dia izany no nandahatra ny zavatra rehetra ho ahy. Fantatro fa voalahatra ao amin'ny fahombiazana aho satria nahita ny fitsipika mamokatra izany. Nambarako tamin'ny mpiara-mianatra tamiko mihitsy aza fa hahomby be aho. Nahoana? Hitako tao amin'ny teny izany. Efa nasehon'Andriamanitra ahy izany izay tokony hatao ary hanao zavatra mifanaraka amin'izany aho. Tamin'izany fahatanorako izany dia nanao seminera momba ny fahombiazana eo amin'ny fiainana aho. Nampianatra ireo fitsipika ireo tamin'ny hafa. Efa hitako tao amin'ny tenin'Andriamanitra ny marina ary fantatro fa mandaitra izany. Na amin'izao fotoan'izao aza dia tsy miova ny fitsipika saintsainy ny teny. Manaova zavatra arak'izany dia ny fahombiazana tsara fa tsy ny fahombiazana fotsiny. Hoy ny vokatra tsy azo ialana. Aleloia. Ndao iarahantsika manao zao vavaka izao. Ray malalo, misaotra noho ny fahazavan'ny teninao izay manazava ny lalako sy mampianatra ahy ny fitsipiky ny fiainana mahomby. Mahalavorary ny lalako aho ary hita ho endry amin'ny raharahako rehetra satria atom-poko sy eo am-bavako mandrakariva ny teninao. Misaotra anao noho ny toky nomenao fa fahombiazana tsara amin'ny zavatra rehetra ataoko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.